Mbola faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay fiomanana ho any an-danitra. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tomposika. Amen. Saotra ny Tompo hatrany isika satria mbola velonaina nomeny ny hery tanjaka fahasalamana tombonandro ary mbola ny fitiavany any mahatoy izao asika tsirairay avy. Ankehitriny ary dia hitondra teny fampiherezana fohy aho ary ampanetretena sy ampitiavana ary amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako an'izany. Ka dia efa makasitraka asika rehetra amin'ny fiainoana hatramin'ny farany ary ny fanahy masina no hameno ny banga amintsika tsirairay avy. Amen. Raina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, faly misaotra mitera makalaza manome voninahitra ny anaranao zahay, noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ka mbola mahatoy izao anay. Misaotra zahay Jesosy eo, satria mbola nomenao fotoana hitondra ny teny ary haino ny hafatra avy aminao. Misaotra ny efa hitenenanao amiko sy ny hitenenanao aminay tsirairay avy. Misaotra ny hanosoranao ny lelanay ka hiteny toy ny efa mahay, ary ny hanokafanao ny fo amam-pananay hitoeranao hanjaka ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy nino anay sy isaoranay. Ka dia mamela sy fahataterahako Tompo, diovy ny fo amam-panahiko ary diovy ny fo amam-pananay tsirairay avy hanjakanao. Dia hamasino ara ny teninao, hamasino izay satria masina ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena fanahy masino fa voniko ianao ny mpanomponao. Amen. Ny lohateny izay hoentiko eto amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fibebahana sy ny fahamarinana. Ny fibebahana sy ny fahamarinana. Ary teny izay efa fantatra asika loatra no vakiako eto amin'ny anaran'ny Tompo fa mahasara asika ny mihaino ny tenin'Andriamanitra miverimberina. Amen. Matio 7:1 ny 1 faharoa dia misatoka eny amin'ny fahavalo. Matio 7:1 ny 1 faharoa misatoka eny amin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia niseho izao nampanao batisa. Nitory tany anefitry ny Jodia nanao hoe, mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny 1 fahavalo, koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Ry havana malala ato amin'ny Tompo, miteny amiko sy aminao, amintsika rehetra Andriamanitra, amin'ny alalan'ny teny hoe mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa pototry ny hazo ny famaky. Mila mibebaka isika, mila mifona isika amin'izay rehetra ataosika satria efa miha-tomotra ny andro ary efa maro ihany koa ny zavatra mifamahafaho amin'ny fiainasika zanak'olombelona efa miseho aby ny zavatra tenenina ny Baiboly. Ka mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary izany fibebahana izany dia aoka hihisy voana firoy. Satria indraindray isika mibebaka fa mivavasika ihany fa ny fosika kosa manalavitra. Ka ny tenin'Andriamanitra dia magnanasa isika ary mampianatra isanandro isanandro amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo. Miteny amintsika Jesosy Kristy Tompo hoe mibebaha, miambena. Ary indraindray ny zavatra tena mahazo asika kristianina ary mahatonga asika mangasika, mahatonga asika mivary lavo na dia efa ho amin'i Jesosy Kristy. Isika samiorina ary misy zavatra banga na safantatra asika na haisika fa minesy mijery isika dia sy manana ny fanetretena. Efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainasika isika kanefa mbola sy manana ny fanetretena, mbola manana lolo-po. Manamafy an'izany any ato amin'ny Matio 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy sy mijanona eo ihany.
Misy dingana hafa koa fa voadingana voalohany izay. Mila manana fanetretena ny ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Raha ohatra isika manana namana ao amin'ny Tompo na raitapo ara-nofo, nisy zavatra ny fandira, nisy zavatra ny fantsoana, dia mifandisy amin'igny iny ary sy mifamela heloka fa adiny ny hafarany, dia mahafantatra isika fa diso. Izaho sy hifona aminazy fa izy ny diso. Dia eo amin'izay satria efa mahalala ny hoe mila mifona, dia avy tonga any amin'Andriamanitra no mifona. Any amin'Andriamanitra no mibebaka. Andriamanitra no mifona fa tena diso ny nataoko an-dravavy, tena diso ny nataoko an-dranadahy. Izany no mahatonga ny kristianina sy mandroso na ara-nofo na ara-panahy ary mahatonga ny blokazy. Mbola manana fialonana efa ao amin'ny Jesosy, efa vita batisa, efa nibebaka. Fa misy zavatra banga amin'ny fiainantsika, sy mahay manetry tena. Sy manana fanetretena, sy mahay mamela heloka. Izany dia sakana ho an'ny fiainana ny kristianina. Izay vahana ety an-tany dia vahana any an-danitra any. Raha nisy olona ny famaly aminao dia mila mifamela. Satria isika zao manao hoe mety ny natao satria efa nifona amin'Andriamanitra, ilay olona mbola manana alahelo amintsika. Ka mila mifona amin'ilay olona aloha, izay vao mifona amin'Andriamanitra. Any amin'Andriamanitra manao signature. Ho sy niaviko amin'ny anaranao fa nifandisy izahay mirahavavy na izahay na amin'ny tany ranadahy ka efa nifona izahay ka mamela anay ianao. Dia mamela asika Andriamanitra. Aoka isika handiny tena mandrakariva. Aoka isika hanavao ny fanoloran-tena mandrakariva ao amin'ny Jesosy. Fa izay vahana ety an-tany no vahana any an-danitra, ary izay fehezy ety an-tany no fehezy any an-danitra. Tsy misy lalana tonga dia miampita na misitiko. Handeha any an-tafy na ho eny ampita, mandeha lakana na mandeha sambo na mandeha avion. Ka raha ho any amin'iray, tsy maintsy akao amin'ny Jesosy aloha. Izay vao tonga any amin'iray fa tsy tonga dia any amin'Andriamanitra. Manamafy an'izany ny teny ato amin'ny Jaona, izay efa fantatra sika loatra. Jaona 14, andininy fahaenina. Jaona 4:7-10. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray hafa-tsy amin'ny alalako. Sy mahazo mandika isika. Raha isika zao diplôme, milaza isika fa milaza isika fa mahavita tena, sy mitambitamby aman'olona, sy hangataka aman'olona, nisy lalany ampitanao ao. Mbola tao ny reninao nitondranao 7 vola, ary mbola tao ny kilokoloany asika rehetra ho tonga amin'ny toerana io na azahoanao io asanao io. Ary ny tenin'Andriamanitra dia miteny ny any amin'ny Jaona 15:5 hoe raha samy miaraka aminahy ianareo sa mahay manao na inona na inona. Ka noho izany Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy maintsy makao amin'ny Jesosy isika izay vao mahampita, mita. Ka raha mbola eto an-tany dia amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo, pastera, ny mpitarika ao amin'ny fiangonana. Mbola manamarina an'izany ny amin'ny Jaona 4. Jaona 4, ny andininy voalohany, Jaona 4:1, ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Sy manana fifaliana aho, mihoatra aho noho izao, dia ny handreseko fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Sy manana fifaliana mihoatra aho, sy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny handresako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Dia izaho sy anao. Mandeha araka ny fahamarinana ve izaho sy anao? Efa nibebaka isika, vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola manana fialonana. Mbola miasara vela sihy.
Tonga ao am-piangonana nefa tsy misy zavatra voaray. Tonga ao amin'ny gropy ara-potoana tsisy zavatra voaray satria nahoana tsy mikonekta ny fosika. Mandainga isika, miaina amin'ny fiasaram-belasihy isika. Ny fibebahana ry havana malala ato amin'ny tompo dia ao amin'ny fo no mipololotra handraisan'ny fahamarinana ary ekena amin'ny vava hazahoana ny famonjena. Ka raha mibebaka marina izasy anao, izay fehezety tety-tany dia fehezina any an-danitra. Aoka tena andeha amin'ny fahamarinana tokoa izasy anao. Mbola vakisika ny ato amin'izao na voalohany, toko voalohany ny 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Milaza isika fa vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Efa ato amin'ny tompo aho, efa nalain'Andriamanitra tany amin'izao tontolo izao. Kanefa isika mbola tsy mandeha araka ny fahamarinana dia mandainga zasy anao. Ary izany lainga izany dia maro ny zavatra sombainy. Simba ny ara-panahy, tsy misy ny fandrosoana, mangasiaka. Ary tonga ao am-piangonana na ao anatin'ny gropy ianao dia ny anjara asanao dia mahita ho tenenina foana, mikritika foana, misarasara olona foana satria tsy mikonekta ny fanahinao ao amin'ny Jesosy. Vita batisa, ny bebaka fa tsy amin'ny fo fa mivava fotsiny ihany. Fa ny fibebahana dia ao amin'ny fo izy ary ekena amin'ny vava. Hazahoana fahamarinana sy ny famonjena. Ry havana tia asika Jesosy ka mbola mananatra asika. Aoka andino tena isan'andro isika. Mba handehana asika araka ny fitarian'ny fanahy masina ary hazahoantsika ny fandresena. Ny lainga dia maro ny zavatra sombainy ihany koa. Rehefa ao amin'ny tokantrano ianao ka mpandainga dia ratsy ny efaran'izany. Mikorotaka ny tokantrano, mikorotaka ny fianakaviana, mikorotaka ny fiainana. Tsy misy zavatra milamina. Ka noho izany ary efa nibebaka nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika. Aoka hiendrika voa. Aoka mba hitombo fa sa ho tahaka ny aviavin'ny Betania. Mandravina, mandrombona. Ka rehefa tonga Jesosy anefa tsy nisy fruit, tsy nisy voany ho tazana. Tsy ho amintsika anie izany teny izany. Tsy ho amintsika anie izany toetra izany. Mananatra asika Jesosy hoe mibebaha fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Aoka isika hiala amin'ny fahalemena, amin'ny fahazaran-drasy. Matoa isika tonga ao anatin'ny fiangonana na anatin'ny gropy dia hifampitondra ny vesatra, hifampitondra ny halemeny hafa. Ka raha mibebaka marina isika, raha misy zavatra nataon-dranadahy na rahavavy, aoka hivavaka ho azy fa aza dia aza tonga dia miteny hoe hitanao ma rahavavy na ranadahy. Izao ny teny teneniny tao am-piangonana, tao anatin'ny gropy. Dia avy dia izy no ankalazany. Mivavaka ho azy raha mibebaka marina izasy anao. Mibebahaka miambena. Mibebaha fa efa tongotra ny andro. Efa akaiky ny fanjakany lanitra. Indro efa apototry ny hazo ny famaky. Aoka izasy anao hibebaka marina ka mba hisy voa. Hitombo ny ara-panahitsika. Handroso. Ary olohany fa tsy ho rambony amin'ny asa fanompoana. Any misy anao rehetra na amin'ny vola ampiasana izany na zavatra asanga izany. Satria raha isika efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika nefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia izay no mahatonga ny blokazy amin'ny fiainantsika. Izay no mahatonga ny blokazy amin'ny fiainantsika. Ka aoka isika hanavao ny fanoloran-tena. Ahay mamindra fo. Ahanana fanetretena fa Jesosy dia raha fanoharana. Mahay manetry tena izy. Nanasa ny tongotra ny mpianany. Izao hoy izy ny ataoko mba hataonareo koa.
Ka rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika efa nibebaka amin'ny anaran'i Jesosy, aoka isika ho fitaratra na amin'ny manodidina na ny eo akaiky, na ao amin'ny fianakaviana, na ao anatin'ny gropy, na ao anatin'ny fiangonana, aoka isika ho fitaratra, aoka isika ho baiboly mivelatra raha mibebaka marina izasy anao. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka rehefa ao amin'ny Jesosy izasy anao, mibeba marina ary raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, hazahoantsika ny fifaliana satria ny olona mandainga dia inona ny ambadika an'izany? Ny devoly. Ny devoly no ren'ny lainga ary tsy misy fifaliana, tsy misy fiadanana, tsy misy fandresena, tsisy fitomboana, ka izany no mahatonga ny olona mangasiaka ary miala tao anatin'ny fiangonana izy na miala tao anatin'ny gropy. Mandeha ny toriteny, ny pastera na ny mpitarika, ka miteny azy ny toriteny mandeha ao matetitetika ao amin'ny fiangonana na ao anatin'ny gropy, ka miteny azy ilay toriteny, izaho izy ny tenentenen'ny pastera, izaho izy ny tenentenen'ny mpitarika, dia miala ny fiangonana izy na miala ny gropy. Nefa isika mivavaka hoe Jesosy eo amboaro aho, tefeo aho. Ka rehefa manefy asika na Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo, dia isika ny lasa tezitra. Dikan'izay mbola tsy ao anatintsika ny fibebahana marina. Dia mbola mila mandiny tena isika ary mila manavao fanoloran-tena indray. Ka mba hizoro tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Voalaza any amin'ny Daniel 3:17 zany. Raha manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, velona ao anatintsika izy, tsy maintsy mandresy isika ninninna zavatra ataosika, ninninna henony sofisika ary ny fahatezerana sy eo anatiny. Raha mandeha amin'ny lalana ny fahamarinana dia Jesosy Kristy tompo, manana fiadanana, manana fifaliana, fahasalamana, fahombiazana, fandresena ary mitombo isanandro, isanandro, isanandro raha mibebaka marina izasy anao, ka raisy Jesosy ho velona ao anatintsika dia izy no miadimiaditsika. Ka na misy olana isika dia misy fifaliana, misy fanantenana, ampinoana. Ka noho izany aoka isika handeha araka ny fitaria fanahy masina. Izay fehezina ety an-tany dia ho fehezina any an-danitra. Dikan'izay tsy misy lala mamaito fa misy lalana atanatohatra hombanao. Fa sa tonga dia hoe raha mamboatra trano ianao dia tonga dia tafo. Fa tsy maintsy misy fototra zay vao manao ny sangany trano rehetra zay vao misy tafony. Ka raha te hahazo ny fanjakan'ny lanitra izasy anao dia mibeba marina amin'ny anaran'i Jesosy, manana fitiava, manana finoana ary manana fanantenana, mahaiza manetry tena ihany koa. Ka aoka ho fitaratra mandrakariva naiza naiza toera misy asika, ka raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka raha mandeha amin'ny fahamarinana isika, mibebaka amin'ny anarana izasy anao, dia manana ny fiainana mandrakizay. Ary mbola eto an-tany isika dia efa manana izany fiainana mandrakizay izany. Mana fifaliana foana, fiadanana. Ka noho izany aoka isika hibebaka, mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, indro efa apototry ny hazo ny famaky. Ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa ny fiadanana, ny fahamarinana, ny fanetretena teo amintsika tsirairay avy. Amen. Tompo misaotra amin'ny teninao, dia misaotra amin'ny fotoana nomenao ihany koa, haisiony diso ary fenoiny banga. Ka ianao no velona ato anatinay, ka hibebaka amin'ny fonay manontolo izahay, ka handray ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ka ianao no ho ato anatinay. Hazahoanay ny fandresena, hazahoanay ny satro-boninahitra, ka hitoeranay miaraka aminao, hiara-mandova aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.